Efa ndresaka ny zava-misy mahakasika ny tontolon'ny fampianarana ambony any sika dia nahazo kojakoja itsirihana sy ianaraha-mason'ny kalitaon'ny rano avy amin'ny UNICEF ry zareo anivon'ny Université Antananarivo. Ny Ministeran'ny Rano sy ny Fidiovana ary ny Fahadiovana no nandray ireto fitaovana ireto. Nitoloran'ny UNICEF akita misa telo fitsirihana sy fanaraha-mason'ny kalitaon'ny rano ny Université Antananarivo. Ny Ministry ny Rano sy ny Fidiovana ary ny Fahadiovana Andriamatora Vatomanga Roland no nandray izany fitaovan'izany io tolakandro. Nametraka lara-pamiana ny fanatsarana ny sehatry ny rano, ny fahadiovana sy ny fidiovana tokoa ity ministera ity. Mitana toerana lehibe tokoa ireo sehatra voalaza ireo, indrindra amin'ny fanatanterahana ny politika ny tanjon'ny fampandrosoana maritra na ODD, izay napetraky ny firenena mikambana. Ny Université Antananarivo zany dia ataoko hoe misolo tena andeo mpampiofana rehetra manerana Madagasikara mba hoentina manara-maso akaiky hoe manahoana ny kalitaon-drano inona ny tsy mety inona no anatsarana azy. Tsy hoe zava-baovao zany nefa kosa ataoko hoe dingana vaovao anamafisana an'izay fanaraha-maso zay amin'izay fitiliana zay. Ampatsahiviko eto mantsy fa tamin'ny fihaonam-be farany na ny Assemblée Générale zay natao nanamariana ny fanombohana zao tontolo zao ny atao hoe objectif de développement durable. Ny Université Antananarivo tokoa no manana ny traikefa sy ireo teknisiana nampiasa ity kita fitsirihana sy fanaraha-mason'ny kalitaon'ny rano ity. Ny Université Antananarivo no efa manana lafim-piofanana manokana manofana an'ireo mpianatra manao ny licence sy ny master hatramin'izao aloha ho an'ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny rano araka ny voalaza teo ary miofana ihany koa anaraka sy ampitan'izany fahaizan'izany manerana ny Madagasikara. Aparitaka manerana nosy ireo fitaovana natolotry ny UNICEF azo ampiasaina any anivon'ireny laboratoire ireny izy no sady afaka entina mandehandeha ihany koa.